Tolony fampianarana kosa efa vita avokoa ny fitsarana ny taratasy fanadinana baccalauréat nandritra ny fanadinam-panjakana baccalauréat farany teo raha ny fanazavana nentin'ny talen'ny ofisiny baccalauréat tsy ho ela ihany koa ilay amin'ny antsoina hoe délibération ireo mpitsara izany fanadinana izany. Tokony hanomboka amin'ny 7 septambra ho avy izao raha tsy misy ny olana ny délibération ny baccalauréat araka ny namaran'ny professeur Rakotarso Olivier talian'ny office du baccalauréat. Vita tamin'ny talata teo tokoa ny fanitsinareo taratasy mpanadinana mahery enalina ho Antananarivo sy manodidina. Ny asa mafy ireo fampianatra mpitsara misa 500 nanatotosa izany. Nanomboka omaly alarobia kosa ny fanokafanareo finosana misy ny taratasy mpanadinana ho an'ireo ho sekretera misa 300 misahana izany asa izany. Eo ampanatotsaina ny fampidirana noty ao amin'ny solotsaina kosa ireo tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Atao eo ambany fanaraha-maso etitra avokoa izany dingana rehetra izany eny amin'ny foibe-pitsarana eny amin'ny Université Nambontsaina. Araka ny nambarany office du bac hatrany dia ho voaja ny tety andro hamoahana ny valim-panadinana izay eritreretina ho totosaina amin'ny 4 septambra ho avy izao.